madagasikara voalohany amin'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany. Famoahana lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance takina ny mangarahara sy fampahafantarana bebe kokoa avy amin'ny seni eo ny safidy. Ravalomanana-tojo laharana faha-efatra tanora endry ilainy tanàna Antananarivo. Manatitra ny arabatonkilasy tongovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasana ho mpanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany ankarina valina lehibe no nanohizana ny fampelezan-kevitry ny kandida laharana faha-efatra Ravalomanana-tojo Androany. Niainga teo Andranombehivavy ny hazo ny kianja maitso Analamahitsy. Atao anaty fanantenana sy risipo ho amin'ny fanovana ny rehetra na ireo tsy nanaraka ny diabeaza resy lahatra misy ny fanovana raha nitsikaritra teny amin'ireo lalana no diavina rehetra. Mizotra makany amin'ny fandresena ny lalana ny kandida Ravalomanana-tojo. Tsy azo ekena ny fanodinana ny safidim-bahoaka mitaky fifidianana madio sy mangarara ny olom-pirenena rehetra. Hoarantsika ny fanadihadiana mirakitra izay. Niainga teto Andranomehivavy nandalo Analamahitsy ka ny farana teo amin'ny kianja maitso Analamahitsy ny karina vala tamin'ny alalan'ny diabe nataony kandida laharana faha-efatra Ravalomanana-tojo Androany. Resy lahatra ny mponina Antananarivo fa mila fanovana na ny tanàna na ny mponina ao aminy. Hita soritra teny amin'ny endrik'izy ireo ny fahavononana sy ny fanantenana.
fambazana vola na zavatra fa noteren'ny fitiavana sy ny finiavana anova ny olona tonga teto androany tsy natohitrano maro no endrika fa miliviliana saina samihafa fa mijoro ny rehetra ho an'ny tena sy ny taranakaoriana tsy afaka mbavany maro ary antsony ireo mbola misalasala sy ireo matory fa iravalomanana tojo no vaolana ka ho tohanana amin'ny fifitianana
fotoana ijoroana sy anehoana ny tena fitiava-tandrazana izao ka mila ny rehetra mandray an-tanana no aviny indrindra ny tanora hoy ny kandidara valomanana tojo tapaindrina ny olona zany fa tsy amitaka ny vahoaka ary tena hiasa ho an'ny vahoaka amin'ny mahaolony faindrina azy ny tenany efa tena mangetaeta ny vahoaka an'Antananarivo efa tena mila fanovana rehetritsika hitondra an'izany marina sady tsy marina efa vonina tara daholo be eto dia miaraba manokana ny reto tanoro reto tonga soa mandray ny fiainanao tsy mandray ny hoavinao an-tanana ary iza tonga fotsiny manao kifetifety fa tena tongava mifidy satria tena iova ny fiainanao manak'izay eto dia manavatra an'ireo raha tsy fanahy enitsika ireo raha tsy fanahy ny ambadimbadika akatso any isika tanora mpianatra vany amin'ireo morontsiraka zay tsy misoratra eto Antananarivo dia asen'ireo mangala abato aisa sombanao zany no avin'ny tanoranay izahay dia olona mianatra fa tena mila zany Antananarivo ka amin'ny raika amby folo volana desambra dia tongava mifidy tongava vao maraina satria tongotsika ary ka mahazava ianareo mahazava ny Antananarivo fa hovaitsika io ary rehefa avy eo hivoly azy na rehefa maizina ny andro azitsika tsy atoroko fa endasatsika eo izy vahoaka an'Antananarivo dia vahoaka endry zany vahoaka endry zany dia mila mpitondra endry tonjona valomanana dia mpitondra endry sady tindro ireo rehetra vahoaka ny eto aminy tsy anitaka vahoaka an'izany izy eto dia manaingy atsika rehetrarehetra kristianina mijoro zanaky ny fiangonana miantso anao ka iza matoritsoritsony anao fa mifoaza antana daholo tsika etsitsika dia efa fony arivorivo lahy ary mifony arivorivo vavy ary horaisitsika tanana no avitsika rehetrarehetra ka maneny daholo ny liona tsy tokony atahotra na iaia makasika ny ordonnance izay niteraka resabe ny olo-pirenena raha ny fanamafisa ny filora valomanana ijoro no timy iaro ny safidim-bahoaka ary tsy anaiky lembenana intsony amin'ireo osika sy fanodinana ny safidim-bahoaka besaka ny iaia amin'izao fotoan'izao noho ny fisin'tyale hoe fanitarana ny ordonnance ty mamela-pahatanina dolo ny olona miantsoantso dolo ny olona dia besaka ny mitebiteby besaka ny gagagaga fa zao ihany ataovatsainy aza matahotra minofotsiny any aza matahotra nareo zao a eno tsara zao ny laza ny seny zay nge hiaraka sy anatanteraka ity fifidianany ty eo anatin'ny filaminana fahadiovana ary demokratika zay mivavany ary eny ao ihany zany a fa zao a miteny aminareo eto zao dia avy nibesaka tamindreo tany dia ny zavatra nipiasahany hoe raha pitso amin'ny 12 eno tsara ny seny efa maly azy nibesaka hoe miantso anareo seny zahay raha pitso amin'ny 12 ho avoaka zareo ny listiny reo le nahazo an'ilay ordonnance avoakany zany avy any amin'ny sedy dia amin'ny 12 izy dia rehefa avy eo ndray amin'ny 12 manana fotoany tsika hijerevana azy hoe etaty a raha ampitahainay amin'ilay liste nanarety io ordonnance io sao dia misy doublon sao dia misy tokony tsisy complet tsara ve le dossier avy any amin'ny fokotany satria izy nyteny maly fa hoe fokotany sy fokotany mitondra andreo tsy mety zany rakatia tsy mety zany tsy andraikitra fokotany tsy rôny fokotany tsy responsabilité fokotany zany zay indrindra matsy
dia maninona miresaka aminareo zany eto zay ny resahana dia rapitso amin'ny 20 izy ny amoaka azy eo amin'ny sitiny dia mitatsika eo a fa manana fotoantsika fa amin'ny efatra indray a anao aretage miaraka amitsika izy a ho avy adao ny sotenatsika any amin'ny sedy hoe letor zay araka teny falazain'ny président mamy fa tsy anaiky eo tsony tsika dia milaza anareo zay ny semina zay aoka mba samby tanany telony lehilahy lehibe mifanaiky ary tsy mifampitahotra akory tsika sanatria vava fa mahalana samy manao stratégie mitaky fahamalony rehetra ny zava-misy tsy raviravy-tanana fa ho tonga mavitrika an-datsabato ny candidat larana faefatra amin'ny 1 desambra ho avy izao fa isika koa mila mainy tsara na izany ary tsy anaikiraiky lembena fa ataovy andro masy pokon'olona andro masy mpifidianana andro masy natanarivo misy io dia ho amafisina daholy areo amin'ny atrany amin'ny fanaraham-bato amin'ny délégué vita délégué scrutateur tandeny tsara hoe tendereny kosa tena arahana mazava ve fa hoetanitsika daholy no voaka natanarivo sy manodidina lafa misy medaladala io dia mazanao zay eo misy fantanina mandeha ny hoany izy any tena candidat marika satoto ina fantaninareo am'izany président marika ravalimanana président any atoko naniry dia naniry izy hoe anarina ny tanirivo anaty fotoana nareo ihany natonga ny totso tonga indray tozy izy amin'izy tsy sangisangy ty tsy sangisangy ty fantaneo nareo voatery any ambadibady any tsy fa manery anareo any noho izany da misy manontany any izy mianaka hoe aza adino hoe raha mifidy antojo amin'ny alarobilo faraika 20 volana desambra numéro 4 dia efa vita io andrasantsika parainy andro tsy misy efa tsy ny candidat larana faefatra ihany no vaolana raha ny fanamafisana miantony olom-pirenena rehetra ho tonga saina sy andriandraikitra amin'ny fiatriana ny raharam-pirenena indrindra ny fifidianana izay antoko ny ho avy tsy maintsy omenany olona mendrika hitantana azy Antananarivo renivohitra amin'izao endriny izao ho ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara androany vaolana ho amin'ny fanovana sy fanantenana iravalmanana tojo ka tsy salasalana ny anohanana sy ifidianana azy amin'ny 1 Desambra ho avy izao mampitandrina ireo mikasa anodina ny safidim-bahoaka izy ireo ary ihany koa nilaza ny anamafy ny fiarovana ny latsabato ivoany tena fahamarinana iantoka fampandrosoana sy fitoniana maritra eto amin'ny firenena fanadihadiana. Mazava ny lalana fa iravalmanana tojo ihany no vaolana ka mendrika ary saza hitantana ny tanàna n'Antananarivo.
tsy salasalana ny fandreseny raha mijoro ny olo-pirenena hiaro ny safidy sy latsabato atao amin'ny 1 desambra omentsika ny olona mendrika izany mba ahafahantsika mamerina Antananarivo amin'ny asiny amin'ny toerany amin'ny marevy vohitsy Madagasikara Antananarivo akisatsika mimpandava efa akisatsika mipampatory mitsangana sy mipampanatena pokaty tao alaitsika Antananarivo amin'ny alalan'iza olatsika Antananarivo amin'ny alalan'iza averitsika amin'olo mitofody zavitasan'ny commune notrotony ajaitsika mifalalana iombonana fidimy iza fidiny tojo amin'ny faraika ameny folo ny volana desambra dia zao mifidy maraintsika misy kajikajy masisa ao misy dola makota karakarainy sasany andrika zao tonga mifidy vao maraintsika vao misokatra amin'ny bro-pifidianana dia miazakazaka antsika rehetra alohany amin'ny raika amby folo tonga dia efa avy mifidy dolo tsika rehetra amin'izay hitatsika eo tratratsika daholo ary tonga dia midaboka amin'ny tany ny kajikajy masista dia avyreo atao zay fotsiny toromarika arahanareo andeha matobe ny tanàna reo vahoakanao amin'ny 11 desambra amin'ny fotoana ona marina zany sa tsy marina aza dino ny miandry an'ilay vatitsika amin'ny 11 desambra satria inona ny antony misy mpangalatra be da be any ataotsika aza mpangalatra aiza ok sate tsy misy tompona Antananarivo ankoatra ny mponina ao aminy hoy ny fanamafisana tsy sahaza ary tsy mendrika ny mariny vohitra azy intsony Antananarivo manoloana ny fampiterana ovolena teto efa leo ary tofoka ny fampanantenana pokaty sy fampandrina adrisa ary fampatoriana mitsangana ny vahoaka ka mila olona may sy mahavita anarina izany itsire ny fanantenana indray ao amin'ny rehetra misy tompony ty tanàna Antananarivo ty tsy ny ordonnance ny tompony tanàna Antananarivo fa ny vahoaka Antananarivo ny tompony tanàna Antananarivo fa manangy atsika vahoaka Antananarivo ray manontolo tsy vaky volo misy tiady angalatra ny tanàna mifoazitsika hiambina ny tanàna tokava daholo mifidy amin'ny faraika amby folo ny volana desambra ny candidatsika laharana fahaefatra tojona valomanana fidiny fa ny tanana anao ataoko raha hifidy anytsika tsika izy any tsy efa leo azao fampanantenana pokaty zao ampanantenana pokaty ny olona rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana dia rebrebena amin'ny hanina ray tsy mavita 5 taona ampandihizina dia rehefa aveo ampijaliana 5 taona indray leo tsika sa tsy leo rehefa leo an'izany dia ndao hifidy mpanohatra ary mpanohatra tena anohatra vidina fa tsy mpanohatra tsy olany andravany vatitsika fotsiny efa sora fa olany ny kandidatsika tojona valomanana fidina manoloan'izany mampitandrina ireo rehetra mikasanao kilalao maloto sy anodina ny safidim-bahoaka ireo solombavam-bahoaka tim ary nanamafy fa hijoro iaro ny safidim-bahoaka marina hivoahany tena fahamarinana dia miteny zay aza mitonantonana any amin'ny circonscription misy anay ihany sao dia ahitanoza manetana ny mponina rehetrarehetra tao Antananarivo anao amby masotsika isaky ny bureau de vote aminay dia mitovy ny mpangalatra rehefa mpangalatra tonga any aminay na mpangala bato anao na mpangala trombo na mpangalatra volany mitovy daholo fantatra tsara hoe atao ahoana nanaovana ny mpangalatra ary arovana tsara ny vato fa mitandreninareo efa misy ny sazy zay miatra ho an'ny praitsy kombakombo na ntsefoko tany io na olony seni na iza afaka enjehan'ny lalany zany ho vita ihany io fifidianana io afa itsika hifampitady ny tanàna eny mandritra ny fotoana maro ka mampitandrina anareo zay aza safidy mba oakany mba atao zavatra tsinitsinina vahoaka ny famarinana ny seho eto amin'ity fireneny ty ny fandehanana mifidy ihany no antoka isian'ny fanovana eto Antananarivo ary ny fiarovana ny safidy no amaritra ny ho avy rehetra any ampilatana ny olo-pirenena tsiraray raka izany ho aviny sy ny fahefana ka nomezana toerana ireo na mendrika hitantana ny tanàna miaingeny fotony mandritra ny fifidianana kominaly amin'ny fidianana isan'ireo vinany kandida ravalomanana tojo ny fanatsarana
ny fisitrahany poniny arivo fitsaboana araka ny tokony ho izy ka ao anatin'izany ny fampitomboana ny isan'ireo tompom-pitsaboana fototra eto andrenivohitra. Nitohy teny Akazomanga ny fitsaboana maimaim-poana atolotry ny kandida ben'ny tanàna Ravalomanantolo. Farantsika ny antsipirim-baovao. Isan'ireo fokontany tena sahirana tanteraka raha ny fokontany Akazomanga eto Antananarivo renivohitra. Teto nanohizan'ny kandida ben'ny tanàna Ravalomanantolo ny fitsaboana maimaim-poana. Ankoatra ny fitsaboana maimaim-poana dia nomena maimaim-poana koa ny fanafody satria ny fahasalamana ny voalohan-karena. Isan'ireo vinanasan'ny Ravalomanantolo ny fahasalamana. Ny ankamaroan'ny olona mango dia miaina anaty fahasahirana tanteraka ka tsy manana ny entimana nandehanana ny amin'ny dokotera. Ny fahasalamana no voalohan-karena dia tsy maintsy tsabona ny olona ary fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana, ny fanafody maimaim-poana avy amin'ny kandida lalana fahaefatra totoza Ravalomanana sy ireo mpanolotsaina moa zany no nanolotra izany satria niny nataontsika na hiasitsika na hianatra nanao inona rehefa tsy salamitsika dia tsy afaka mamokatra mihitsy dia zay ny anisan'ny nanaovan'ny kandida totoza Ravalomanana sy ireo mpiara-diamy lara-pahamehana ny fahasalamana amin'ity naloha sy nandritra ny fampirazan-kevitra ary indritra rehefa lany soma tsara eo izy dia atao vaindondra raha mihitsy zany resaka fahasalamana sy fanomezana asan'ny olona satria be da be ny olona ety Akazomanga sy ny manodidina ety Ambohimanarina no tsy manana asa ary isan'ny programany totoza Ravalomanana izany ka izao dia isaorana manokana zany reto ka dokotera izay maro zareo izay nitsabo maimaim-poana izay ny fampirazam-pahasaovana nomen'Andriamanitra azy dia natokana ho an'ny fiarahamonina sy indrindra ho an'ireo olona sahirana izay betsaka ny tsy manana fahafahana intsony manatona fitsaboana zany na toeram-pitsaboana io na dokotera io dia izay zany antony ihany koa zany ho fitsinjovana ny vahoaka sahirana sy ny vahoaka rehetra ny antony ny siny sosasavatra tahaka izao. Dia nampitandrina ny solom-bava-bahoaka Tojosoa Andriamampandry ny amin'ireo fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola izay avadika fitaovana fampielezan-kevitra. Volam-bahoaka ireny ka tokony ny malagasy rehetra no hisitraka ireny tosika azy varitsinjo ireny. Fa reny dia tsy volana filoham-pirenena reny tsy volana minisitra reny tsy volan'ny fanjakana reny fa volam-bahoaka reny avy amin'ny etra ary vola tsosaina avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny akabetsahany reny ka tokony hisitraka n'izany daholy ny vahoaka tsirairay avy isa tokantrano isa ambatan'olona dia tokony azo vary ray gony sy ny PPN zany ao anatin'izay fa ny mampalahelo dia politisieny zareo le izy izay TGV no mahazo ary QG na Irmara izay kandida no anaovana an'izany izarana an'izany tsy mety ika zany lasa mifangaro le asa bahoaka sy le asa mpanjakana sy resaka politika anatin'izay ka zay zany dia hitory ao anatin'izay ho atolotrainy amin'ny seny sy ny ambara tonga maro sy ampisehonay ny fikambanana iraisam-pirenena ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Mijany eo mizay vaovaony fifidianana izay ihany mangataka amin'ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana ny amin'ny tokony sy ny mangarahara momba ny lisym-pifidianana avy amin'ny ordonnance ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy tsy ampy ny fampahafantarana ataony eo anivon'ny seny ny amin'ny tsy nahazoan'ireo olom-pirenena 7,2 mahery ordonnance anoratana ny anarana ao anaty lisym-pifidianana ho ny fanazavana izy ireo androany taty vaovaony faniry Andrenarivo eo amin'ny sary sy rindran-tsariny miaro-tanjona. Mampanana ny zava-mitranga hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy maloana ny famoahany voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny seny ny isan'ireo olom-pirenena tafiditra anaty lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny itsolovana na ordonnance sarotra ary maro ny dingana rana mifangatahana fahazoana misoratra anaty lisym-pifidianana kanefa anatina fotoana fohy dia afaka nahazo ordonnance hatramin'ny 7,7 sy 7,7 sy 9 isa ny teo anivon'ny seny. Na ny anisany hoe mamperitreritra kely ny avy aty aminay firaisamonim-pirenena dia hoe raha mitaha amin'ny ranona le izy hoe fotoana vitsivitsy fotsiny ny anaovana le ordonnance izay ataontsika hoe misy dingana sarotrarotra vao mahatafavoaka le ordonnance nefa ka ao anatin'ny fotoana fohy dia hitantsika fa lasa na tratra teo amin'ny 84 angamba izay raha tsy diso ny 84,000 zany raha tsy diso no délivren'ny saida zany hoe reto dia 62,000 teo angamba raha tsy diso ny
namoa ny fitsarana ny ordonnance ao anatin'iny misy 20 000 eo zany a eo zany a mahery eo a no tsy namoahana zay le mbola anivan'ny anaovana antsy hoe inona ohatra ny ahoana ny fomba famoahana le ordonnance. Raha ny lalàna ny olona tsirairay maniry soratra anarina anaty lisym-pifidianana no manao ireo dingana rehetra ahafahana misoratra anaty lisym-pifidianana toy ny fandehanana any amin'ny fokontany ny SED mitoy any amin'ny fitsarana ary miverina any amin'ny SED indray. Raha ny zava-misy anefa dia misy ireo ordonnance collective izany hoe olona iray no nanangona ny antotany taratasy ka mitondra ny fangatahana fandikan-dalàna izany ho ihany ny safidy. Misy araka le voalaza fa raha ny tena voalaza ny lalàna dia tsy collectif le izy fa individuel. Ny olona tsirairay no mitondra azy satria izy ny manana an'izay initiative zay hoe andeha iroso ao anatin'iny ao anatin'lay ataontsika hoe te hiditra ao anatin'ilay fisoratana anarana initiative manokana izay. Nefa indraindray rehefa mivoaka ny araky ny fanadihadiana tamin'ireo ekipa anay izay miasa reny dia hoe misy ny collectif ny ordonnance, misy ihany koa ny individuel atao anatin'iny. Izay mbola anaovana antso amin'ny TPI zany ny fitsarana zany hoe ohatra ny ahoana ny famoahana tao a ohatra ny izaviny nazo reo 20 000 reo ohatra ny ahoana mangarahara ny dedavina satria fifidianana no atrehintsika. Mangataka noho izany eo anivy ny firaisamonim-pirenena nisy ny mangarahara eo amin'ny famoahana lisitra ireo olona tafiditra anaty lisym-pifidianana. Miantso izy ireo ny anazavany seni ny antony ho an'ireo izay tsy tafiditra kanefa nanatanteraka ny dingana rehetra amin'ny fahazona ny ordonnance. Aoka ny rary no iseho fa tsy sanatria fanohanana antoko ny tsy namoahana ordonnance ho an'ireo hafa ho iatrany ny fanazavana. Ary fifidianana ty akaikin'ny vahoaka ny fotony dia izay ny ilaina. Izay ny anaovana antso eto hoe ekena fa mandeha be ny resaka zao misy miaramila tary mifindra tary ohatra zao fa izay aty amin'ny firaisamonim-pirenena dia mangataka amin'ny seni hoe ataovy afisy isaky ny fokontany reo olona zay namoahana na azona ordonnance reo avoay isaky ny fokontany. Zay zany no tokony mipetraka ho fantatry ny olona zany hoe ty le olona zay ataontsika hoe nanana zo tena ekena sy manakana. Raha zay firaisamonim-pirenena dia isorana le olona nanana an'izay raha tena initiative le olona zay. Fa raha nisy ambadika le izy dia zay ny anisany mametraka hoe misy ambadika na fijerena tombotsoa na mety atoko dia zay ny anaovanay hoe ilainay zay fangaraharaana zay hoe tena aleo ivoaka ny zay le hoe fangaraharaana zay satria fifidianana no atrehintsika ao anatin'iny. Dia zay ny anaovanay antso hoe tokony ho afisena reo ataontsika hoe reo ataontsika hoe reo nomena ordonnance ka tafiditra anaty lista afiseo isaky ny fokontany izy mbo fantatry ny olom-pirenena zany hoe reto le olona zay atao hoe nanana zo isitraka zay tsy tafiditra tamin'le lista farany. Fotoana zao fa tsy maintsy hanavotana ny tanàna sy hamerenana ny asy ny Antananarivo ho ny antoko safidy ny Madagasikara androany. Fanafody ho any Antananarivo vahaolana ary antoka nafitra an-drenivohitr'i Madagasikara raha valomanana tojo ho izy ireo ka anamafisany ny fanohanana ity kandida ity ary anaovany antso ho an'ireo mbola misalasala. Nanamafy ny fahavononany iara-iasa amin'ny antokontsika Madagasikara ny antoko safidy ny Madagasikara ho ny filohany ity antoko politika ity. Fanampanazavana. Na ny fiandrianany ny anatao anaty fampina ary nameritra tamin'ny lafiny maro i Madagasikara tamin'ny fotoanandro ny filoha Ravalomanana Marika. Tsy nofy na teny feteny fotsiny zany fa ny ainana teto ho ny filohany antoko safidy ny Madagasikara androany. Taotry ny atafavoan'ny Madagasikara sy ny fisian'ireo trangireo na tonga ny fomba rehetra na mingianana azy ho ny fanamafisany. Na inona nefa lazaina any amin'ity filoha teo aloha ity ny fanalahidy makany amin'ny fampandrosoana. Amin'izao vanim-potoana ionatsika izao dia tsara ihany mampatsiaro hoe inona ny fanontaniana lehibe izay mipetraka avy aiza moa isika ireo ary ho aiza izany Madagasikara matanjaka izany dia tena nisy fa tsy nofinofy. Izany Madagasikara manana ny fiandrianany zany dia tena nisy fa tsy nofinofy. Izany Madagasikara mamiratra izany dia tena nisy fa tsy nofinofy. Tamin'ny andro izay nitantarany filoha
marika ara-valomanana. Ny fahitany sasany an'izany no natonga azy ireo hitady ny fomba rehetra ahafahana mamingana ny filoha marika ara-valomanana satria sola tafavoaka ilay Madagasikara, sola afaka ilay Madagasikara. Manapirofo izany fa anetana ny filoha marika ara-valomanana ny fanalahidy hoentina manafaka izao firenentsika izao. Any amin'ny filoha ara-valomanana fanalahidy makany amin'ny fampandrosoana. Atongavana sy afana mamerina izany fotoana izao tsy maintsy hanavotana ny tanàna sy hamerenana ny asina Antananarivo amin'ny alalan'ny fifidianana candidat sabato ho an'ny Ravalomanana Tojo. Io ny fanafody ho an'ny Antananarivo vahaolana ary antoka nafitra ny renivohitry Madagasikara. Niazo valonkonakana ny tanàn'iny tsara. Tonga ny fotoana tsy maintsy hanavotatsika Antananarivo. Tonga ny fotoana tsy maintsy hamerenatsika ny asiny izany Antananarivo izany. Noho izany ny fametrahatsika ny ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana dia dingana iray lehibe makany amin'ny fandresena farany. Amin'izao fotoana izao dia mitodika amin'ireo mbola misalasala ny tenako. Amin'ny faraika ambin'ny folo volana Desambra fidio Tojo Ravalomanana fa izy no fanafody ho an'Antananarivo. Faraika ambin'ny folo volana Desambra fidio Tojo Ravalomanana fa izy no hanavitra an'Antananarivo. Raika ambin'ny folo volana Desambra fidio Tojo Ravalomanana fa izy ilay vahaolana ho an'Antananarivo. Ny fahitana ireo antondreo no nanamafisany antoko safidin'ny Madagasikara ny anoana ity candidat ity ary anaovany antso ho an'ireo mbola misalasala. Nanamafy ny fahavononany iara-iasa amin'ny antokontsika i Madagasikara ny antoko safidin'ny Madagasikara ny filohany ity antoko politika ity androany. Fanambakana ny malagasy sahirana no nataon'ny antoko sasany izay mizara sy milaza mitsinjo ary manampy ireo vahoaka. Fividianana ankolaka ny safidimbahoaka no hamaritana ireny fihetsika ireny. Tsy tokony ho zarina tolorana lava nefa ny vahoaka malagasy avy tokony atao laram-pamianatra ny famoronana ary ny fanomezana asa ho azy ireo. Fanadihadiana nataony Sitraka Tovonamboitso eo amin'ny sariny Miartanjona. Nanomboka tamin'ity herinandro ity dia rakotra filaharana eto an-drenivohitra, ao ireo milahatra eo anivon'ny Fokontany, ao ireo manoloana ireo tranombarotra mpandrarara tserasera, ao ireo milahatra ka mifanosika manoloana ny ANS na ny Coliseum. Ny mpitondra sy ny antoko-pombazy no mampilahatra ny malagasy. Mizahara vary sy kojakoja ilaina andavanandro, lazaina fa ho fanampiana amin'izao vanim-potoam-pifidianana anatina fampelezan-kevitra. Fitaka ho an'ny vahoaka, endrika fividianana ny safidim-bahoaka izay efa difitra ny fahantrana lalina izao zava-misy izao. Mampalahelo ny zava-misy mitrangy eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharaham-pirenena iray. Tsara ny mizara sy mifampitsinjo amin'ny samy malagasy ho izy, fa kosa tsy tokony hifangaro anatin'ny fampelezan-kevitra izany. Andao jerena miaraka ty Madagasikara ty satria efa tena resy tanteraka. Difitry ny fahaseranana mahantra atsika. Karaha mbola hiditra any amin'ny hembotra any amin'ny mointsika satria efa tsika zao ny vagidantsika zao dia mampalahelo zay toe-javatra zay. Ka manentana ny tsirairay samy hitsinjony ho avytsika rapitso amizay mba ho avy mamiratra ny jerena. Ary ty teny ty hoe ny mpitondra zay olona milaza n'izao teny zao dia zany natao hoe favalim-pirenena. Zany hoe raha ohatra ka ny candidat tsy lany amin'ny antokony zay eritreretiny zareo no tonga eo dia hoe tsy omena fanampiana. Zany ny tena famitena ny firenentsika zany. Sy mbainareo sady ny toe-tsain'ny olona, sy mbainareo ny firenenareo, ataonareo menasy le fiarahamonina. Tsy mety zany. Raha tiatsika ty firenentsika ty matoa ny olona misafidy hoe ity ny candidat zay everiny hitondra fampandrosoana amin'ny faritra zay misy anazy dia ampio someo anazy raha tena ty tanindrazana atsika. Fa ny fanotra amizay tsy fitiava-tanindrazana zany ary fanetsy be ny firenena zay mitenen'izany mampisara-bazana amin'ny malagasy. Tsy lara-pahamehana ary tsy vahaolana ialana amin'izao fahantrana lalina iainana eto amin'ny firenena izao ny tolotolotra lava. Zavatra maharitra no mila omena ny vahoaka ahafaha manana ny fotom-pivelomana maro.
ny zavatra anaovana antsoavy kely ho an'izay tompona andraikitra makasika an'izay aleo mba miezaka ny mpitondra fanjakana andray andraikitra ho amin'ny fampananana ny fiarahamonina fa tsy de zaharina tolorana foana ilay fiarahamonina. Etsy andaniny nanentana trany ity farany ny mba azotoana mifidy sy hitandro ary anara-maso ny vato arotsaka amin'ny alarobio avy zao. Hiatrika fifidianana atsika amin'ny alarobio avy zao de voalohany aloha manentana atsika mianakavy rehetra mihitsy andaotsika hiara irohatra hifidy. Oka mba tsisy varim-bariana amin'ny fotoana io fa tena hoe andaotsika hifidy satria tsy afaka mitondra fandresena atsika raha tsy mirahina miara mifidy. Marina fa hoe sahirana ny fiarahamonina fa mafoiza fotoana kely iarana mifidy. Tompona andraikitra misafidy ny olom-pirenena tsirairay ka sy tokony ho voareborebo sy ho voafitaka ihany koa mba hitsonjovany ny taranany ao aoriana. Ijany eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana antsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tamin'ny fitora sy sasany ariva teo dia mbola nitetireo komina Avaradrano ny filoha Ravalomanana Marika. Isan'izany ny komina Ambohimangakely. No mafisin'ny filoha Ravalomanana nandritra izany fa ny kandida laharana faharoa ihany no vahaolana ho an'ny tena fampandrosoana ho an'ity komina Ambohimangakely ity. Io ihany koa no kandida izay natolotry ny antoko-tsiky Madagasikara ary toana ny firaisan-kiny. Teny antoerana nanangona ny vaovao Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Feno tanteraka ny fandaharam-potoana ho an'ny filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara Ravalomanana Marika androany. Ny ada efa maizina aza ny andro dia tsy nahasakana ireo mponina Ambohimangakely tsy eo na aminy. Tsy karta tanteraka ny fitiavan'ny mponina ao amin'ity komina ity ny filoha Ravalomanana sy ny kandida tiavina raha tsy mandresy. No mafisy ny filoha Ravalomanana fa tsy misy afa-tsy tiavina izay mitondra ny laharana faharoa no kandida atolotry ny tima sy ny firaisan-kina eto Ambohimangakely. Fa de makasitraka ny faharetanareo. Zany ny tena hoe manam-pitiavana mihitsy ary tsy voavidy vola mihitsy zao ka de makasitraka fa izao fidio tiavina laharana faharoa amin'ny alarobio avy zao. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra zao de zao fidio tiavina ho be ny tanàna Ambohimangakely. Mahenona raha nanamafy kosa ny kandida fa zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny mponina ao amin'ity komina ity ho any amin'ny tena fampandrosoana marina hiasa isika ary anova ny tanàna hoy ny fanazavana. Mandehana mifidy amin'ny faha 12 ny volana Desambra dia arova ny safidy. Endraso tsara hatramin'ny farany ny fandisam-bato. Endraso tsara ny PV efa vita ny PV atentsika any amin'ny commune zay tsika vao mifaly lany fiavina. Ka zay matoky anareo zay zay numéro 2 numéro 4 numéro 4. Nanamafy kosa ny sekretera général ny antoko-tima Marina Randriamasinoro fa tena ilaina ny fiambenana sy ny fahamailona amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Fantatro ny fitiavan'ity fokotany ity sy ty toerany ity amin'ny dada. Ary efa fantatro zany satria zany isan'le mpanisa vato isan-kariva tamin'ny fotoana andro. De zao raha tena tia ny dada tsika aloha tena amerina tsikelikely ny fitantanana sy ny fitondrana de vidio tiavina amin'ny 12 volana Desambra ho avy zao. Rehefa tavapetraka eo Ambohimangakely tiavina de misy tiatana ny dada anankiray zany eto amin'ity commune misy atsika ty aloha. De aoko tsika samy hanao zava-dehibe ny fifidianana fa zava-dehibe ny fifidianana amin'ny 12 volana Desambra io. Tsika koa etsapitetsy de efa Antananarivo renivohitra. Be de be ny manontany hoe ahoana ihany izy ty riege ahoana ty Antananarivo renivohitra ty. Zao fotsiny teneko aza matahotra nareo fa ataotsika mahita io zay aza matahotra resaka alabato zany. Samy mijerijery ny manodidina ety amin'ny tanàna satria be de be reny ordonnance reny tsy avela atsika tafiditra aty amin'ity toerana misy atsika ty mpangalatra. Irahintsika mba ahafahantsika mampijoro ny fahamarinana eto. De aza dino amin'ny 12 volana Desambra ho avy zao ho an'ny commune Ambohimangakely firy numéro ho an'ny commune Antananarivo renivohitra firy numéro ok are manatena atsika rehetra. Ankoatra izay nanentana ireo mponina mba tena hiara-iasa amin'ny kandida
ka isiny tena fampandrosoana marina ao amin'ity commune ity nisy olombavambahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny firaisankina avitra Andriamosa. Na dia be ny tanàna teto amin'ny commune Ambohimankakely ary le rangahy zay fahatelo ny laharany tamin'ny fifidianana sy olombavambahoaka fa hiavitra ny voalohany tamin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Diko zany fa tianareo ny antokotiko Madagasikara, maminareo ny antokotiko Madagasikara, ko amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara no anehoana fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Rehefa nifidy sy olombavambahoaka nareo dia mampirisika izay. Fidio be ny tanàna tiavina fa sady mahay ny mahalala ny mahafantatra. Ary raha vazo mitovy ihany ve hitarano fa dia mampirisika fidio ny baroviry. Isan'ny fidiona. Tsara trany ny mampatsiahy fa larana faharoa ny kandida atolotry ny Antokotima eto amin'ny commune Ambohimankakely izay efa no mamfisin'ny filora Valomanana fa io kandida io ihany no afaka hampandroso sy hitondra fanivana ho an'ny commune Ambohimankakely. Andro iray lehibe saripady ny androm-pifidianana. Ny alarobia ho avy izao dia hiatrika izany ireo malagasy manodidina ny 12 tapitrisa mananjo ifidy. Manoloana izay mahasaripady azy izay be ny tanànany no fidin'ny olom-pirenena tsirairay amin'io andro dia tsy tokony hisy ambana fahatapahan-jiro mba hazonona mikirakira ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Ny 4 Desambra teo dia namoaka filazana ny orinasa JIRAMA fa hisy fahatapahan-jiro amina faritra sasany eto amin'ny faritra Analamanga. Manoloana izany dia miantso ny olom-pirenena rehetra i Clément Sarage Nirina mba samy omelo hisoroana ny teti-dratsy ho fanodikodinana ny safidim-bahoaka Sitrikara tovina Mitso ny Artanjona no mitatitra amintsika ny antsy Primbaovao. Iatrika ny fifidianana be ny tanàna ny malagasy mananjo ifidy ny 12 Desambra ho avy izao. Andro sarobidy ary saripady ny androm-pifidianana ka tokony ho tandrovana sy arahamaso hatrany mba hisoroana ireo karazana tsy fanjariana maro samihafa. Ankehitriny anefa nisy ny filazana navoaka ny JIRAMA manambana ny mety ho fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nanomboka ny 9 Desambra lasa teo izany ka tsy farana raha tsy ny 12 Desambra ho avy izao. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fitsinjarana herinaratra sy hanomezana fahafaham-pony mpanjifa no antony voalaza fa hanapahana ny herinaratra amin'ireo fotoana ireo. Tsy tokony hisy mihitsy anefa ny fahatapahan-jiro amin'ny androm-pifidianana, hoy ny kandida ho mpanolontsaina eto an-drenivohitra Clément Sarage Nirina mba hitandrona hatrany ny fangaraharaana sy ny fahamarinana anatin'ny fanisam-bato. Raha ny tokony ho izy dia tokony mandray ny fepetra rehetra ny tompona andraikitra manandrify mba tsy hisy tomika mihitsy ny fahatanterahana zany resaka fifidianana zany. Tafiditra ao anatin'ilay hoe tsy misy tomika zay le hoe tokony tsy misy jiro tapaka, tokony miasa daholo mpitandro filaminana mba hiatohana zany hoe filaminana mandritra ny fifidianana zany sy ireo ratsa mangaika rehetra tokony afaka miara-misalaha ao anatin'izay indrindrindrindra fa eny anivon'ny fanjakana zany. Zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao dia ampahafantarina mialosa ady tahaka ny hoe préparena psychologiquement ampiomanana sady ny sain'ny vahoaka indrindra ny eto Antananarivo ny amin'ny hoe hisy indray zany ny fahatapahan-jiro kanefa ny hitantsika ny zava-nitranga tamin'ny fifidianana député teo eo amin'ny adiny iray teo eo na mahery kely nisy ny fahatapahan-jiro dia iza ny mahita ny zavatra konokononina sy ararotiny sasany ao anatin'izany fahatapahan-jiro zany lasa miteraka aya mazava loatra ny zavatra tahaka izany. Iverenako ilay teneniko teo hoe tokony hoe miasa daholo ny tompona andraikitra ny JIRAMA zany tokony manome tokony vahoaka hoe tsy hisy ny fahatapahan-jiro amin'ny fotoana io. Atao voatran'ireny hoe rehefa hiten'ny filoham-pirenena dia hoe mila ienoan'ny vahoaka dia tsy tapahana ny jiro. Ity fifidianana saripady zany fifidianana zany maninona ny tsy manao ezaka mba tsy hisy ny fahatapahan-jiro farafaratsiny mba hoe ho an'io andro io tsy tapahana ny jiro fa mba dekalena ny amin'ny andro hafa ireo fotoana tokony hisy ny fahatapahan-jiro an'ny andro 12 Desambra manokana. Entanina ny rehetra ho izy ho samy omelo indrindra amin'izao fahafantarana mialoha izao fa hisy ny fahatapahan-jiro amin'ny andron'ny fifidianana. Na izany aty zany tsara foana ny ahafantarana an'izany meloha ahafahantsika mpifidy olom-pirenena mponina eto Antananarivo mailo sy mandray ny fepetra manandrify. Inona moa fepetra manandrify atsika zany dia ny mitondra torche, dia ny mampiasa ny lampin'ny telefônina, dia ny mitondra lapozie zay zany aloha satria efa zay zany aloha no asen'ny fitondram-panjakana sy ny JIRAMA iainantsika aloha dia efa zay zany aloha zava-misy dia miaina amin'ny zava-misy isika. Ny tanjona ao anatin'izay dia hoe hisoroka amin'ny fomba rehetra ny mety hisiana alabato sy fanararotana ao anatin'ny aizy. Vato iray, feo iray, entanina trany ihany koa ireo olom-pirenena andeha an-datsabato ny androm-pifidianana ary anara-maso ny fanisam-bato ny harivan'ny androm-pifidianana.
Mahakasika ny raharam-pirenena Madagasikara tsy maintsy mandroso izay no filamatra mbe tenin'ireo mpitondra nandritra ny taona maro. Ankehitriny anefa lalana voalohany amin'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany i Madagasikara araka ny lahatsoratra navoaka ny gazety Suisse Watson. Avosikady ho manitra avokoa ny 700 mahery ny malagasy. Fototra izao zava-misy izao ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy jerena ny laharam-pameana ho an'ny vahoaka izay sy antonany amin'ireo antony nampiembotra ny Madagasikara. Faniry Andrinarivo ny Artanjona. Vosikady ho isan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara raha ny laharany farany nivoaka tamin'ny gazety Watson. Ny 700 ny malagasy no miaina anaty fantrana lalina avokoa. Izany hoe tsy manana $5.12 na $3.4 isam-batan'olona iaina isan'andro. Marodre firaisampirenena andrefesana ny fantrana. Antony maro no mahatonga izao fiamorana mahazo ny firenentsika izao. Voalohany amin'izany ny tsy fahaiza mitantana ireo mpitondra. Ny manantony fantrana dia zao, ny tsy fahaiza mitantana, ny fanaovana kitrano an-trano, ny tsy fijerenany atao hoe no avin'ny tanora moa indrindra amin'ny resaka ny asa tsy famoronana asa eto amintsika zay Madagasikara zay tena mbola sehatra malalaka ahafahany rehefa matsy vola avy any ivelany mampiasa vola eto amintsika kanefa noho ny hoe kitrano an-trano zay olona manome pourcentage ny mpitondra ihany no vela miditra eto sy zay olona atao hoe namanamana no vela miditra eto, zany anisan'ny fototra mampahatra antsika. Ihany koa tsika mbola ambany vahoan'ireo atao hoe firenena lehibe zay manery atsika amin'ny fitantanana firenentsika. Mampalahelo zany. Raha 570 faingo 200 ny tamin'ny fantrana teto Madagasikara ny taona 2024 tafiakatra ho 20 faingo 300 zany ankehitriny. Mipaka mitaolana ny zava-misy eto an-toerana. Ohatra akaiky manam-pirofo ny fantrano malagasy ny fahamaroan'ireo olona tsy anasa vokatry ny tsy fampiny orinasa eto an-toerana. Tena mirafiny rehetra mihitsy na ara-pivelomana, ny fitadiavana asa, ny zavatra rehetrarehetra mihitsy dia tena miatra amin'ny vahoaka malagasy mihitsy. Na miasa ary kely ny karama. Dia tena tian'ilay fitondrana ia fa mizao ary leo. Miakatra amin'ny vidiny zavatra rehetrarehetra. Zay zany ilay izy. Ny zavatra rehetra hoe mbaolona dia sy misy ao amin'ny fitondranao ihany. Eto amintsika raha misy famoronana asa, raha misy famoronana asa eto amintsika mahazo asa ny tanora. Ny zavatra misy anefa ankehitriny dia zao tratrana fuite de cerveau tsika zao. Ny intellecte rehetrarehetratsika eto Madagasikara sy ny tanora lasa mitady asa mivelany daholo. Mampalahelo zany mampalahelo zany satria efa tsy velo eto Madagasikara tsony ny malagasy ankehitriny fa mitady lalana zay tsoahana an'ity firenentsika ity. Raha tiana ny voaka anatin'izao fantrana izao dia mila manova ny fomba fitantanana ny mpitondra. Tena hoe mila olona tena tia tanindrazana, olona tena volona ameny velatra ny secteur rehetra eto Madagasikara, amela malalaka ny fampiasam-bola eto Madagasikara mba ahafana mivelatra. Mitana ny laharana voalohany amin'ny fantrana maneran-tany i Madagasikara. I Somalia kosa ny eo amin'ny laharana faharoa amin'ny salanisa 70.700 ary Malawi amin'ny laharana fahatelo ka 70.100 amin'izy ireo no vosikajy ho mahantra. Lafombavao hafa tanteraka kosa indray ny voakandroany teny Andraharo ireo mpianatra ny fanaraka nandritra ny efa-bolana teo anivon'ny RMDM. 73 ireo mpiofana ka afaka misehatra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa izy ireo aorian'izao fianarana nataony izao. Faratsika ny fanadihadiana. Tsy politika ihany no andraisan'ny rodobe ny mpanohatra anjara amin'ny fiainam-pirenena fa eo koa ny lafon'ny fampianarana. Ny voakandroany ireo mpianatra nanatrika fiofanana teny vahiny sy fanaovana mofomamy ary ny call center. Mpianatra 300 no niatrika fiofanana ka nahazo ny mari-pakasitrahana avokoa. Tsy vahaolana ny fizarazarana vary sy sakafo etseroa hoy ny RMDM fa ny targetra ny ahatafitan'ny tanora malagasy. Miezaka ny RMDM nanome gratuit andreo mpianatra amanjatony hoe nomena fiofanana. Ao ny miteny amin'ny teny frantsay, ao ny miteny amin'ny teny anglisy, ao ny miteny amin'ny teny sinoa, ao ny miteny amin'ny teny alemana. Zany zany ny formation ankoatrin'ireo asa tanana zay rehetrarehetina no nomenandreo ankizy ireo. Ao ny manao patisserie, ny manao
zavatra maro samihafa zany asa tanana ihany koa mba hoentina avy miasa avy atrany zay koa ny mbola eretreretinay iantsonay andreo orinasa maro samihafa zay misy eto amintsika mba handray ny ankizy vitahofana tahaka an'izao amin'ny didy sy andraikitra amin'ny fanatsarana nylay fianarana zay nataony fa ny faharoa ho an'ny tanindrazana koa aza dino a tsy vahaolana ny mizara vary mizara fitaovana itseroa fa ny vahaolana ny manosika ny mpianatra anankiray ho tafita eo anivo ny fianakaviana raha manana olona anankiray tsika tafita ao anatin'ny fianakaviana afaka mamonjy ny fianakaviana ray manontolo ny olany tanora noho ny tsy fanananasa no nahatonga ny RMDM nanao izao fampiofanana izao mpandresy kosa no anarana ny salorana ity andiana ity tapitra ny fampalalam-baovao tomboka lasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany morainao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fanadihadiana mirakitra ny ako ny fampirezakevitra sy ny diabena raha ny kandida sy ny flora valomanana marika tany amin'ireo faritra ivelana Antananarivo ho an'ny androany rehefa vonina ny sary mirakitra izay niterako kosa tomboka lasy tombovavy mametraka ny mandrapitafa indray veloma tompoko